Mbola mahafaly ry havana malala rehetra eo amin'ny tompo miarahaba antsika rehetra. Mahatratra ity zoma fa 4 ny volana desambra taona 2025 ato anatin'izao sakafom-panahiny io zao ary ibanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Manoloana ny seza fiandriananao Andriamanitra dia miondrika manaja manome voninahitra anao izay falo ny fonay tompo. Nideranao indray no ny ty maraim-baovao menao anay ty, no ny tombon'androm-pahavelomana velanao iainanay, no ny fotoana omenao anay manokana izao ahafahanay indray miaino ny teninao. Lay teninao hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Te azo aina zay Andriamanitra ô, te azo fahasalamana avy amin'ny teninao zahay, koa mitenena aminay ary tsy ovao tompo fa miaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ity an'ity dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 1:1 dia manomboka amin'ny 1:10 zany mitsahatra amin'ny 1:9. Isaia 1:1 atomboka amin'ny 1:10 zany ary mitsahatra amin'ny 1:9. Toy izao mivaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany nisy lofon'i Jese izay hitsangana ho fanevany firenena, dia izy no tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ary amin'izany andro izany ny tompo dia mbola haninjitra ny tanany fanondrony, hanavotra ny olony izay mbola sisa avy any Siria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Hamata. Ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy, ka hamory ny Israely izay voaroka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vazantany efatra. Ary hitsahatra ny fialonan'i Efraima ary ho fongorana ny fandrafian'i Joda. Efraima tsy hialona ny Joda ary Joda tsy handrafy an'i Efraima, fa hipoaka ny tanin'ny Filistina any andrefana ireo sy hiara-mamabo ny zanaky ny atsinanana amin'ny Edoma sy Moaba sy noa haninjirany ny tanany ary ny taranaka amoana hanoho azy. Ary Jehova handritra ny sakeli-dranomasina Egiptianina ary haninitra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivony mamay, ka ampisaraka azy hisampana fito ary ahatafita ny olona tsy miala kapa. Ary hisy lalana voavoatra alehan'ny olona sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro niakarana avy tany amin'ny tany Egipta. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny Isaia 1:1 ry havana dia faminaniana lehibe, faminaniana mesianika ary ny zanak'Israely tamin'ny fotoana io dia tao anatin'ny toe-javatra ara-tantara feno fahoriana, feno faharavana, feno fifandirana, rava ny fanjakana, paritaka ny vahoaka, very ny fanantenana teo amin'ny Israely. Ary tao anatin'izany mihitsy no nanambarany Isaia ny amin'izay hisininy sy lofon'i Jese hitsangana, mpanjaka vaovao hitsangana ho tahaka ny mpitondra vaovao zay feno fanahin'i Jehova. Ary ato anatin'izao Isaia 1:2 izao dia misy ny atao anatin'izao ny atao hoe kristolojia, misy ny atao hoe ekleziolojia, ary misy ny atao hoe eskatolojia. Ndeo raisitsika tsirairay ireo teny anankitelo ireo. Kristolojia, ny hoe kristolojia dia fomba filaza momba ny Kristy, filaza
momba ny mifantoka ao amin'ny Kristy ary zany le lazaina ao amin'ny andininy fahafolo ny ao ny amin'ny hoe am'izany andro izany ny solofony Jese. Rehefa miresaka hoe solofony Jese le tsinana zay de io lay tena atao hoe Mesia, satria efa nylazaina fa avy amin'ny taranaki Jota ny voan'ny anankiray izay ho mpanapaka izao tontolo izao dia Jesosy Kristy zany, ary zay ny ilazana le izy hoe kristôlôjia, Mesia ho faneva. Tsy Mesia mpanao baolina le resaka eto fa ilay Mesia, lay io le avy amin'ny solofony Jese, io no hitsangana ho faneva ny firenena ary ho tadiavin'ny jentilisa io, fitoeran'ny voninahitra io, ary am'izany andro zany de hanindritra ny tanany io ka hanavotra ny olona sisa. Am'izany fotoana izany no ahatongava n'lay Mesia zay hanavotra ny olona, hanavotra ny jiosy, ary tsy ny jiosy fotsiny ihany fa ny firenena rehetra, ny jentilisa ihany koa, ary zay lay maha kristôlôjia anazy. De eo ihany koa de efa hidirantsika am'lay faharoa le hoe ekleziôlôjia. Rehefa miresaka hoe ekleziôlôjia de resaka eklezia, fiangonana no resahana eo. Ny ato tena ambarany mihitsiny ao amin'ny andininy faha 1 ambin'ny 10 any de hoe angonona izay mbola sisa avy an'ny Siria, avy an'ny Egypta, avy an'ny Patrosa, Etiopia, Elama, Sinara sy Hamata, reo firenena rehetrarehetra reo zany anangonana ny vahoakan'Andriamanitra zay niparitaka anakany, ka ho angonina ireo ho antoko anankiray, ary rehefa antoko anankiray de eo le hoe fiangonana anankiray. Moatsy zany va no mitranga am'izao, angonon'Andriamanitra tokoa ny fiangonana ao amin'ny finoana anankiray, de ny finoanan' Jesosy Kristy zany. Ny fahatelo ry havana de misy ny atao hoe eskatôlôjia. Rehefa miresaka hoe eskatôlôjia de hoe fanantenana ny amin'ny farany zany, zany hoe filazana ny any aparany any, de izao ary ny ao amin'ny andininy faha 13 ambin'ny 10 sy ny faha 14 ambin'ny 10 hatrany amin'ny faha 9 ambin'ny 10 no ambarany zany hoe eskatôlôjia zany. Tena eto zao raha mijeritsika ny andininy faha 13 ambin'ny 10 de teny mihitsiny hoe hitsahatra ny fialonan'ny Efraima ary ho fongorana ny fandrafian'ny Joda. Tena eto zany tena ambara mihitsiny hoe tapitra hatreo ny adiady, tapitra hatreo ny fifandirana, tapitra hatreo ny fialonana, fa tena olon'Andriamanitra anankiray miray saina, miray fo ao anatin'ny fanjakana anankiray. Zany anie le lazainy reo izy de hiaraka, ireo hiaraka hamabo ny zanaky ny atsinanina, niaraka hamabo ny any Edoma, ny any amin'ny Moaba. Zany lay atao hoe eskatôlôjia. Inona lesona azo tsoahana am'izany rehetrarehetra izany ry havana? Ny Mesia ho faneva, zay le resaka hoe kristôlôjia. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fiangonana anankiray raha tsy misy an'i Kristy, raha tsy Kristy no atao ivony, dia tsy fiangonana zany, tsy izy zany. Fa ny amin'ny fiainana rehetrarehetra ihany koa, ny fiangonana ny tenenina teo, fa ny fiangonana faharoa ihany koa de ny vatantenantsika olombelona reo, ny isika ihany koa de mila Kristy no ivontsika. Ianao zay mihaino zao sakafom-panahiny io zao de tsarovy fa mila Kristy no ataonao ivon'ny fiainanao. Fa rehefa Kristy no ataonao ivon'ny fiainanao, everything is okay hozy izy mivazaha. Fa rehefa tsizy no ataonao ivon'ny fiainanao fa ataonao iny misistosy, de Satana zany no anjaka eo. Everything is bad indray zany. Fa ny faharoa lesona tsoahana miresaka hoe ekleziôlôjia de izao hoe tian'Andriamanitra ny vahoaka ny tambatra, tian'Andriamanitra ny vahoaka ny hiaraka, tian'Andriamanitra ny vahoaka ny hitobo andihany anankiray. Jesosy Kristy mihitsy no miteny an'izany hoe moa alako va ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny mba hahatonga azy hibebaka ka ho voavonjy, zany hoe ho tonga anaty vala anankiray ny kristianina rehetra. Zany anie ny tanjon'ny fitoriana ny filazantsara, zany anie ny tanjon'ny hilazana ny momba ny filazantsara etseroa.
mba hahatonga ny vahoaka ho iray, mba hahatonga asy sy anao ho iray amin'Andriamanitra. Ary zay no anton'ny azo fijaliana. Firaisan'Andriamanitra sy ny olona, firaisan'ny olona samy olona. Zay le atao hoe ekleziolojia. Rehefa miresaka eskatolojia indray na ny hoe fanantenana ny amin'ny farany, de tena mametraka mihitsy zany ry havana fa tsy maintsy isy ny farany. Raha isy ny farany, manahoana ianao? Ianao ve mbola hijanona andrafy any Efraima? Ianao ve mbola hijanona hialona ny Joda? Ianao ve mbola hijanona ho mpanohatra? Io le teneniko foana hoe samy mivavaka ny olona ao am-piangonanao ifampiady. Tsarovy zao ry havana, fa raha samy mivavaka isika de ndao atao hoe samy tonga any an-danitra any vo mifankahita, tonga de ratsy be ny ohatrany tonga de milatsaka miverina makany amin'ny elo mihitsy mba tsy isian'izany dian'izao amboary ny fiainanao ho avy Kristy. Ny taona raha teo ty farany, mbola fotoana zao nibebahanao iverenanao amin'Andriamanitra mba hahatonganao ho vonona ny amin'ny farany, mba hahatonganao ho vonona raha ho avy any amin'ny raha olo-lanitra Jesosy Kristy, mba hahatonganao ho vonona raha ho faty zao ianao. Ivavaka isika ry havana. Saotranao zay Andriamanitra fa tamin'ity androany ity de tena hoe ianao Kristy no mila ataonay ivo ny fiainanay, ianao Jesosy Kristy no mila lohany amin'ny fiainanay. Ary eo anatrehan'izany tianao zay hiangona, hitambatra ho andiany iray ka hiomana ny amin'ny fiavianao Jesosy Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra. Raha tonga tokoa ianao zao moa vonona va izahay, moa manana ilay solika fitaiza va izahay, moa hirezitra va ny solika anay. De mampanontany tenanay indrindra ny am'izao farany taona izao ny amin'ny fiainanay zany Tompo, manahoana ny fanantenanay ny amin'ny farany. Zahay ve ho isan'ilay antsoinao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendrenao mpanapaka ny lehibe, midira ny fifalian'ny tomponao. Izahay va no ilazana izany. De amboary ary ny fonay Andriamanitra mba hahatonga anay ho vonona tokoa ny amin'ny fiavianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana de misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo sika ary mankasitraka anareo. De samy hitahin'Andriamanitra indray. Mirary soa.